Miaraba tompolahy, finaritra tompovavy, manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Ifantoko isika tamin'ny Zavanitranga teny Tanjombato tamin'ny Sabotsy teo, Congrès national io, ka efa nandro so ny filoha Marc Ravalomanana ny Madagascar Action Plan Plus na MAP Plus rehefa nanaiky ny fangatahan'ireo vahoaka sy fangatahan'ireo mpikatroka aty maro be nandritry ny fotoana zay nahafahany teto faritra distrika sy commune. Ary nitondrany ny sekretera general ny antoky ihany koa ny etaeta andreo mpikatroka maro be ny mba hirotsahany filoha Marc Ravalomanana indray amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Nanaiky izany fangatahana zany filoha Marc Ravalomanana ka tsy nanaiky fenanaiky fotsiny ihany fa efa nitondra avy hatrany ny heveriny fa programanasa amin'ny alalana zany MAP Plus izany. Ny MAP Plus dia MAP zay efa nahafantarana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny mandat voalohany tantanana ny firenena nanomboka ny taona 2021 ary ny mandat faharoa ny tantanana ny firenena ihany koa taty amin'ny 2024 ka nahafahany nitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara tamin'ny alalana zany Madagasikara am-perinasa na Madagasikara Action Plan zany. Ny plus zany na hoe ny fanampiny dia ireo fahitany filoha Marc Ravalomanana tamin'ny alalana ny fitsidiam-paritany. Ny fahitany filoha Ravalomanana ny zava-misy eny fotony sy ny tarainan'ireo vahoaka maro be taorianany izay fotoana tsy nateo azy tamin'ny fitondrana izay ka nahafantarana nahatsapana ny zavatra iainan'ny malagasy izay mialalina sy mianjady anatina fahoriana tanteraka ny isan-tokantrano. Fa nandritry ny fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara na ihany koa nandritry ny fitetezam-paritra nataon'ny antokotiko Madagasikara ka nanatanterahana ny congrès paritra dia nisy tsaoka-hevitra maro be tamin'izy ireny. Dia ireny no nitambatra ka nahafahana nanampy indray ny programanasa zay efa nitondrany ny firenena teo aloha ary efa nahafantarana vahoaka malagasy izao tontolo izao ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny alalana MAP isika ka no hatsaraina ifanaraka ny toetrandro sy manoloana indrindra ny zava-doza, ny zavatra marary, ny zavatra iainany vahoaka malagasy. Itondrantsika fanazavana izany ny amin'ny hoe misy ny asa maika ary misy ny asa mitohy. Ko amin'ity fandarina androany ity dia asa maika telo no ambarantsika ao anatin'izany fandarina zany. Ny asa maika voalohany zay voasoratra ao anatin'izany MAP Plus izany dia ny hoe malagasy ampy sakafo, salama sy tomady afaka miatrika ny fiainana. Tsy maintsy hitondrana vahaolana haingana ny sakafo satria betsaka ny malagasy no tena sahirana ankehitriny amin'ny fitadiavana ny sakafo hohanina hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ary tsy afa-misaraka anefa ny fambolena sy ny sakafo aza dino afaka mamokatra tsara isika. Izay no asa maika voalohany zay nambarany filoha Marc Ravalomanana ao anatin'izany MAP Plus izany dia ny tontolo ny sakafo zay ananana fahasalamana sy vatana tomady afaka miatrika ny fiainana. Mila ho ampahafantarina ao anatin'izao fandaharantsika izao ve fa maro tokoa amin'ny vahoaka malagasy no tsy misakafo ara-dalàna intsony maraina atoandro hariva. Mbola ho tsy ahivontsika ve fa anisan'ireo firenena zay tena mijaly amin'ny mponina ao amin'ny Madagasikara ary voasokajy anisan'ireo marefo ka ny masotsivana voalohany hanasokajiana ny firenena iray ho marefo dia ny fisiany ny mponina ao aminy tsy ampy sakafo. Matanjaka ny tsy fanjarian-tsakafo ka na anisany hoe champion zany tsy fanjarian-tsakafo izany aza ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia tahaka ny endrika fanesoana ihany zany satria vahoaka soazanina, vahoaka tsy ampy sakafo, tsy mihinana araka ny tokony ho izy fa naraka amin'ny fenitra tokony ho tadiavo mahamponina ny mponina ny filalin'ny sakafo miditra ao anatin'ny vatana sy ny kibo indrindrandrindra ho an'ny vahoaka isan'isany. Zara raha misy sakafo indray mandeha isan-kerinandro miditra anatin'ny kibo ny vahoaka malagasy ary rehefa tsy misakafo dia tsy afaka ny amokatra satria dia marefo ny vatana, tsy ananana an'izay fahasalamana feno izay ary tsy ananana an'izay hoe vatana tomady izay ka tsy afaka ny amokatra. Ny asa maika faharoa dia malagasy mananasa, malagasy miasa tsara ary ananana firenena vanina.
Nambarany tao anatin'izany fa ny famoronana asa ho an'ny malagasy rehetra dia antoka ho azy ireo amin'ny ara-pivelomana mba tsy andro fotsiny ireo atolotra, fa ihany koa ahafahan'izy ireo mitondra anjara biliky ho an'ny ankohonana sy ho an'ny Madagasikara. De mbola noamafisana ny amin'ny hoe jerena manokana ny asa sy ny fampianaran-kasa ho anareo tanora izay firenena ankehitriny. Asa sahaza ny asany maha-olona no apetraka. Zava-tsara izany fa ny fananana asa dia afaka iantohan'ny ho avin'ny firenena ao aoriana. Satria tokoa manko nambarany teo anivon'ny banky iraisam-pirenena fa ny 80 isan-jato ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia tsanasa avokoa. Ary raha mijery ny fanisanana ny mponina sy ny trano fonenana isika farany teo dia betsaka amin'ny mponina eto Madagasikara no tanora. Ireo tanora ireo nefa dia saika tsy anasa avokoa ny akamarony. Ka rehefa tsy anasa tsy afaka amokatra ato anatin'ny firenena izany ka hitondra fampandrosoana ho an'ilay firenena. Dikan'izany ny ho avin'ny Madagasikara mihitsy no potika tanteraka izay milomano ao anaty fahantrana. Ka tsy gaga raha ohatra ka miresaka ny momba antsika izao tontolo izao ho firenena farany izay marefo i Madagasikara ka tsy marefo ara-olona fa marefo ihany koa eo amin'ny hoentomanana hampandrosoana ny firenena, kanefa dia milomano eo ambonin'ny arena ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny arena voajanahary nomen'Andriamanitra antsika. Ny asa maika fahatelo izay nambarany Filomarika Ravalomanana nandritry ny Kongresy Nasionaly tamin'ny sabotsy teo dia ny jiro manazava ny Madagasikara ary rano manenika ny isa-tokantrano. Nambarany tamin'izany fa mila vahaolana maika sy mafonja ny jiro sy rano izay mampimenimena antsika rehetra eto Madagasikara ankehitriny. Misy asa tsy maintsy atomboka eo ny eo amin'izany, fa misy ihany koa nefa tsy maintsy hitohy izay anatsarana ny kalitao mifanandrify amin'izay. Ilaina ka mikajy ilay Madagasikara voajanahary. Madagasikara mamakivaky ny taona 2017 lavitry ny delestazy. Malagasy isa-tokantrano misitraka rano fisotro madio. Isika rehetra dia samy matsapa fa potika ny fiarikaren'ny ny isam-batan'olona. Potika ny fiarikaren'ny ireo orinasa madinika ary potika ny fiarikaren'ny ireo indostria miasa eto Madagasikara. Ary ireo mpamatsy vola na ireo mpandraraha na ireo mpampiasa vola izay tokony hampiasa ny volony eto Madagasikara aza dia tsy mazoto satria ny angovo ahafahana manangana orinasa, ahafahana manangana indostria vaventy mihitsy no tsy misy eto Madagasikara. Raha miresaka angovo manko dia mazava ho azy ny herinaratra ny resahana ao anatin'izany. Ankoatry ny hoe gazy sy ireo pitsopitsony mifanaraka amin'izay. Ho an'ny eto Madagasikara dia zara raha misy 4 ora amina 420 ora amina faritra sasasasany no mba mahazo herinaratra voakary ny orinasa jirama. Ny rano fisotro madio moa dia tsy resahana intsony zany satria mbola tsy tafiditra any amin'ireny distrika samy hafa ireny ny tena rano fisotro madio izay voakary ny orinasa jirama fa saika amina renivohim-paritany sasasasany ihany no misy izany. Ka tena vandon-draharaha izany indrindra hanafoana izany delestazy izany ezaka izay efa nataony ny fanjakana Filomarika Ravalomanana tao anatin'izany ny fampidirana milina mpiary herinaratra goavambe tao Mandroseza ary ny fametrahana fahaiza mitantana sy fanatsarana ny fomba fitantanana teo anivon'ny orinasa jirama ary ny fanakinana ny fanodinana anjany orinasa jirama izany amin'ny alalan'ireo fitaovana sy ireo olombelona izay teknisiana eo anivon'ny jirama. Efa nandroso sosikevitra tamin'izany Filomarika Ravalomanana tamin'ny fifidianana lasa. Fa mbola manatsara sy manamafy izany sosikevitra izany amin'ny hoe azo atao dia azo atao tsara ny manazava ny Madagasikara amin'ny alalan'ny jiro. Ka tsy programa tefy maika na koa entina anambabo fon'olona fotsiny ka hilazana atendromolotra ny amin'ny hoe rehefa tsy vitan'ny olona atao anatin'ny 20 taona dia ho vitaitsika tahaka ny nambarany le filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fampielezan-kevitra 2024 fa amokatra 400 na 700 megawatt izy, kanefa ny 400 kely mba nanana ny firenena malagasy aza dia very tanteraka fa zara raha mba misy herinaratra mihodina eto Madagasikara ankehitriny. Dia izay mba herinaratra kely mihodina na amin'ny alalan'ny rano
na amin'ny alalan'ny groupy na amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro na ihany koa vidiana excédent any amin'ireny orinasa tahaka ny any Antsirabe ohatra no mba zarazaraina tsy njaraina amin'ny distrika 710 commune Manarivona fokontany Manalina eto Madagasikara ka tsy mahagaga raha ohatra ka misy ny délestage mihodina isan'andro de sahirana manazava ny amin'izany fahatapahan-jiro izany ny serasera eo anivon'ny Jirama. Ny filoha Marc Ravalomanina dia mametoky sy antoka ho an'ny vahoaka malagasy fa Madagasikara mamakivaky ny taona 2023 lavitry ny délestage no tena fanamby lehibe. Ahoana moa ny eritreretina fa aty amin'ny taona 2024 dia miverina ao anatin'ny jiro labozia na jiro petrôla ny vahoaka malagasy zay efa nialana lavitra tany amin'ny taona 70 na 80 na 97 tany kanefa ankehitriny dia miverina amin'izany ny zava-misy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny firenena mandroso ireo firenena afrikanina ihany koa zay mifanolobodorindrina Madagasikara aza nefa de efa miaina amin'ny alalan'ny herinaratra amin'ny angovo azo avozana amin'izao fotoana izao. Isika indray miverina tany amin'ny fahagola ka ny jiro kapoaka amin'ny alalan'ny petrôla sy ny labozia no iaina malagasy. Tsy mendrika an'izany Madagasikara, tsy mendrika an'izany vahoaka malagasy ka izany no napetraka ny filoha Marc Ravalomanina ao anatin'izay asa maika fahatelo izay. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.